Araba toboko lafinaritra toboko vavy tafontsika ao anatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv ity manolotra ny araba manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany ity fampahalalam-baovao ity ny akon'ny fifidianana omaly ny ampahan-bokatra azo entina amin'ity takariva ity dia zana ny tatitra amintsika araka ny tokony ho izy izany ny ataontsika hoe ambiance samy hafa ihany koa tao anatin'ny fanatanterahany ny fifidianana iny dia ny zana ny naka izany ary itaterina amintsika ny hevitr'ireo olo-pirenena ihany koa moa zany dia misy akony ao akoatr'izay ny lafim-baovao manodidina indrindra ilay aitrano matsiravina ny seutetsy anosobe izay namozana ain'olona dia hovitina amintsika ihany koa akoatr'izay moa rehefa vaovao sosialy zany tsy adinony mitondra izany amintsika fa ny akon'ny fifidianana aloha zay ny maresaka izay ihany koa nanomboantsika ny fotoana amin'izao takarivo zao taorina ny fanombohan'ny fanasambato dia nahazo ampahana vokatra ny avy amin'ny biro fandatsaham-bato samy hafa ny teny anivon'ny seny avy hatrany dia niona tamin'ireo mpiara-miasa taminy sy ireo akaiky azy ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo andriamatoa Rajoelina tetsy amin'ny arena ivandry ny tenany no afaka nitafatafa sy nresaka tamin'ireo mpanaradia azy ny mpanao gazety ihany dia nalala vaovao tao anatin'izany ary no ny antsony fa tsy mila andrasana intsony ny fampandrosoana ny firenena efa dodina ny malagasy ho izy tao rahantsika ty sary ty matokony fandraisan'ny Madagasikara ao io nambarany Andry Rajoelina tamin'ny fionany tamin'ny pombazy Omalial teny amin'ny arena ivandry laza ihany koa Andry Rajoelina kandida larana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fahavononana ny ara-iasa amin'ny rehetra ho fampandrosoana ny Madagasikara. Ny voalohanteny dia misaotra ny malagasy rehetra izay nanefa ny adidina tamin'ny alalan'ny fifidianana izay efa nandrasantsika nandritra ny dimy-taona. Misaotra antsika ihany koa Andriamanitra satria tanteraka tao anatin'ny filaminana ny fifidianana izay notondrosantsika. Eto dia te-hisaotra sy ankatelina ho anareo rehetrarehetra izay naneo ny fatokisany amin'ny tenako izay mifidy ny lalàna fahatelo ambin'ny folo. Na zany aza dia efa misaotra ihany koa ho anareo rehetra izay mifidy ny kandida hafa satria zay no fifidianana, zay no fampiasan-dahatra ny ezaka no nandesy lahatra ny vahoaka malagasy iray manontolo ary raha toa ka mivoaka ny voka-pifidianana izay amin'ny fomba mbola tsy ofisialy ankehitriny dia efa hitantaratra sady fa andresy ny malagasy andresy tonga ny fotoana izay efa nolazaiko ambenidieny tany anatin'ny fampelezan-kevitra fa ny malagasy no amparisetsika. Madagasikara no tsy maintsy mandresy ary anao izay tratrany ray manontolo ohatra ny tamin'ny nanaovako lavitra ny fampelezan-kevitra rehefa tonga ny fotoana ampandrosoana ty Madagasikara ty. Tao anatin'ny afaliana no nandraisan'ny pomba ny Andry Rajoelina ny valim-pifidianana vonjomaika ao Omalial tao aorian'ny fanasambato.